Androany 4 avrily 2025 dia tiako manambara amitsika vahoakany Toliara fa tonga eto Toliara ray amandrenitsika baba colonel Fanapera izay araka ny fatatsika fa nisy ny fisamborana azy teto Toliara ary nisy koa ny fitsarana azy tany Antananarivo afaka madiodio moa io babatsika io ary niala tany Antananarivo zahay tamin'ny 4 maraindray tonga eto amizao amienina zao eto Toliara ka izay no anambaranay antsika nama rehetra vahoakany Toliara fa tonga soa eto lahy tsy manay babatsika io ary sorana manokany ny avocat zay niasa tsitsapo sorana koa nareo vahoakany Toliara zay nivavaka hoazy sorana manokana koa ireo zay nikarakara azy teny andalany teny henona iaby fikarakaranareo azy na tamin'ny sakafo na tamin'ny fanafodiny hatrany tamin'ny tany Antananarivo zay ihany vaovao tianay ambara amitsika vahoakany Toliara hoe miverina somatsara eto Toliara colonel ray amandreny Fanapera.